ao anatin'izay ihany koa moa idirantsika indrindra ao anatin'ireo tontolon'ny ankizy sy ny tanora eo amin'ny sehatry ny fanatanjahantena any an-tsekoly nisokatra nanomboka ny sabotsy 7 septambra lasa teo ary moa ary tohatra amin'ny fahadimy folo ny volana septambra ho avy izao ny fifaninanam-pirenena ara-panatanjahantena an-tsekoly any Antsirabe faritra Vakinankaratra 7 tamin'ireo mpifaninana amin'ny totaly 480 no voatery ny soronandarana noho ny tsy fanarahan-dalàna. Andeha arahantsika ny fanadihadiana ary. Miisa 480 ireo tanora atleta avy amin'ny faritra roa amby roapolo izay mandray anjara amin'ny andiany faharoapolo ny fifaninanam-pirenena ara-panatanjahantena an-tsekoly izay tanterahana nanomboka ny sabotsy 7 septambra teo ary toy hatramin'ny alahady 10 septambra ho avy izao ao Antsirabe renivohitra ny faritra Vakinankaratra. Ny salotra ny anarana Tamabo 13 ity andiany ity ary misy ny lohahevitra lehibe mpanjinina mandritra izany. Ankizy tanora mananatra avo ny firaisam-pirenena tokoa mantsy nokanjona manokana hokelena amin'izao sport scolaire eto Antsirabe izao. Ny firaisam-pirenena moa raha faridana tsotsotra dia ny fahatserovan'olom-pirenena rehetra ao amin'ny firenena iray ho iray tsy mivaky. Izany firaisam-pirenena izany dia mitranga amin'ny alalan'ny fifanampiana, mitranga amin'ny alalan'ny fifamonjena, mitranga amin'ny alalan'ny fifampitsinana, mitranga amin'ny alalan'ny fiaraha-mientana, mitranga amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa, mitranga amin'ny alalan'ny firaisan-kina ary indrindra mitranga amin'ny alalan'ny fihavanana sy ny fifankatiavan'ny olom-pirenena rehetra sy ankanavaka. Ankoatra ny mifanabeazana azy dia fomba iray hitarafany ireo taniketsa sy ireo tompon-daka nasionaly amin'ny tontolo ny fanatanjahantena atsoatsy ny hetsika tahaka izao. Raha tamin'ny andro faharoa ny fifaninanam-pirenena ara-panatanjahantena an-tsekoly dia fantatra fa niisa 70 ireo mpifaninana ny soronandaharana noho ny tsy fanarahan-dalàna sy ny fepetra takiana amin'ny fandraisana anjara amin'ity fifaninana ity. 20 taona amin'ity taona ity moa no nandraisan'ny ministera amin'ny fanebazam-pirenena sy ny ministera amin'ny fanatanjahantena ny fanomanana ny fifaninanam-pirenena ara-panatanjahantena an-tsekoly.